Fampianarana soratra masina fahasivy amby folo momba ny Maria vadin'ny Klôpa, Maria renin'ny Marka ary Maria renin'ny Jakôba izay tantarain'ireo toko farany amin'ny filazantsara efatra ao amin'ny Matthieu toko fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo, Marka toko fahadimy amby folo sy fahaenina ambin'ny folo, Lioka toko fahaefatra amby roapolo, Jaona toko fahasivy amby folo sy faharoapolo ary mbola tantaran'ny Lioka indray mandeha any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amby folo ka hatramin'ny faharoa amby folo fa ireto Maria anankitelo reto koa tahaka ny Maria renin'i Jesosy sy Maria avy any Magdalena sy Maria avy any Betania dia isan'ny niaraka tamin'i Jesosy hatrany Galilea dia i Maria vadin'ny Kleopasy i Maria renin'i Jaona Marka nanoratra ny filazantsara araka ny Marka ary i Maria renin'i Jakôba apôstôly. Ny lesona telo raisintsika ao anatin'ny tantaran'izy telo izay niara-niatrika ny fahorian'i Jesosy sy ny fahafatesany ary niaraka tany am-pasana raha nitsangana tamin'ny maraina izy dia izao na dia nataon'ny fiarahamonina ho mpitondra fahoriana sy mpitomany amin'ny fahoriana aza isika vehivavy Andriamanitra tsy namorona antsika hankafy fahoriana sy fijaliana fa nanafaka antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny devoly no papahory ny vehivavy na ara-batana, na ara-pihetsepo, na ara-tsaina, na ara-panahy, na ara-piarahamonina ka natao horoasina sy toerina ny devoly fa tsy ankafizina. Ny fahatelo lehibe indrindra nomen'Andriamanitra safidy isika vehivavy. Isan'ny endrik'Andriamanitra nomeny antsika vehivavy izay noforoniny araka ny endriny ny manana safidy fa tsy hanilika foana hoe io ny sitrapon'Andriamanitra na io ny sitrapon'ny devoly fa misy sitrapo anankiray fahatelo dia ny sitrapontsika vehivavy hoe hanaraka ny fampahorian'ny devoly ve sa hanaraka ny fanafahan'Andriamanitra satria aza fangaro ny fahoriana entina noho ny amin'ny hazo fijalian'i Jesosy sy ny fahoriana ampitondrain'ny devoly sy ny tenanao ary ny fiarahamonina na ny fiangonananao. Ny fahoriana ampitondrain'i Jesosy noho ny amin'ny filazantsara dia tsy mampijaly anao noho ny amin'ny tsirariny ataon'ny fiarahamonina sy noho ny fitaka izay ataon'ny devoly aminao. Koa arao amin'ny antsipiriany ny fanazavana an'izany lesona telo izany mba hanafaka antsika vehivavy amin'ny fahoriana sy fijaliana.